tonga soa Andralaina. Miaraba nareo tratra soa ihany koa nareo eto amin'ny plateau ny vaovao fanatanjahantena. Inona no hojerentsika androany? Ny taranja baolina kitra no nisy vaovao nalaza androany ny fifaranan'ilay fiofanana antsoina hoe FIFA 11 pour la santé na ny karazana hoe fanofanana n'ireo mpanabe na nivon'ny sekoly fanabeazana fototra ho amin'ny fampiarahana ny fianarana ny an-dakilasy amin'ny karazana lalao baolina kitra sy ny sehatra ny fahasalamana mba ho fanampiana azy ireo hiatrika amin'ny fanadinana natokana ho an'ireo zatovo eo amin'ny 12 taona moa ity fianarana ity fa ny mpiofana kosa dia ireo mpampianatra mazava ho azy arahantsika anatin'ny fanadinana mahakasika izay. Mpiofana manodidina ny 20 izay saika mpampianatra anivon'ny sekoly fanabeazana fototra avy amina draine 3 dia Nalamanga, Itasy ary Bonglava no niatrika ity fiofanana ho an'ny fampianarana lalao baolina kitra sy fahasalamana izay ampiarina amin'ny taom-pianarana iray manontolo ity. Na dia karazana kilalao aza izany dia natsiaro afa-po sy nahazo tombony ireo mpiofana rehetra. Voalohany zany raha côté football fotsiny ilay izy tena hitanao mihitsy hoe tena zava-dehibe ny fampianarana taty satria tena hita mihitsy zany hoe tena le fototra rehetra zany resaka momba ny football tena tafita tamin'ity formation ity. Faharoa manarakarak'izay indray raha côté aty amin'ny resaka santé tena hita tsara koa le izy hoe ay ve misy zavatra ohatr'izao azo ampianarina amin'ny ankizy ary hoentiny any amin'ny fiainana andavanandro zany hoe tena feno tanteraka zany raha ny formation éducative dia isorana be tabe ny mpikarakara rehetra tandrify amin'izay. Efa mba manao baolina ihany fa satria zany vao tena nafantatra hoe ay ohatr'izao ny teknika rehefa ohatr'izao arakaraka ny karazany. Ary ny sehatra ny fahasalamana? Ka izay mihitsy satria ianao zao raha ohatra hoe tsy dia nafantatra mahakasika fahasalamana manokana dia misy fampianarana fahasalamana betabeta. Nafa-po Andramatoa Marie Jos izay manampahaizana avy amin'ny FIFA ny fahavitriana sy ny fandraisana anjara n'ireo mpiofana ny zavatra nampianariny sy nampitainy tao anatin'izay herinandro nanomboka ny alatsinainy lasa teo izay. Notsorony ity manampahaizana Mauricianina ity rahateo fa nanatombo betsaka tamin'ireo firenena hafa toa Namibia sy Ghana izay efa nolalovan'ny ny malagasy. Mazava ho azy fa nanome tanina azy tamin'ny fanofanana ireo mpanofana misy 13 avy teto Antananarivo izay efa nianatra ny momba izany tamin'ny Mahajanga ny 12 ka hatramin'ny 12 Aogositra lasa teo. Fampianarana ny ankizy alalan'ny zavatra mety tokony ho hainy ao anatin'ny fiainana andavanandro. Ny fiainana andavanandro rehefa ao anatin'ny sekoly programme de l'année scolaire tafiditra ao izy io ary indrindra famitena sy famiarenana ny lesona ataon'ny ankizy anala CPE 6e. Zay zany tena mahatsara n'ity zavatra ity. Izahay ao efa veriko ihany hitanay le expérience tamin'ny taona lasa fa izahay izao nandeha namonjy sekoly na dia tsy fampianatra any an-tsekoly ary fa tena 100% ny résultat azo satria avetsy amin'ny manao atao fianarana lesona ampiarahana amin'ny lalao. Io zany tsy hoe football zay fa tsy hoe football animation any amin'ny base-n'le football mihitsy zany ary eo tsika za mihitsy mananteny fa raha voaray tsara le football aty amin'ny base aty tsara ny résultat tsika any arinany koa mikasika an'ireo représenté antsika amin'ny football. Aorian'ny fifanana dia samidina any amin'ny toerany aviny avy ireo mpiofana ka ezaka ampita ny fahalalany amin'ireo mpampianatra namany so an'ireo mpianatra beazana.